oui, on te donne rendez-vous le samedi 19 mars pour débuter la semaine de prière JA avec le Global Youth Day que tu pourras vivre dans ton église locale mais en relation avec la jeunesse de l'église au niveau mondial. Le thème de cette année est « Aimer les oubliés ». Du 20 au 25 mars, on te propose de courtes vidéos abordant différents thèmes que tu retrouves dans le manuel créé spécialement pour cette semaine. N'hésite pas à te tourner vers ton responsable de jeunesse ou ton pasteur pour pouvoir l'acquérir. Et on termine le samedi 26 mars avec JA Boost, une journée de partage inter-église à vivre par région. Les églises accueillantes sont Lyon, Collonges, Marseille, Toulouse, Montpellier et Bordeaux. Alors à très vite! Raha hitsangantsika nika fotoana. Raha ataontsika mpitsanganana ny hira anao ny laza firana faharoa amby zato fandiny voalohany sy faharoa ary fahatelo. Anao ny laza. Tangano faresi mazava ilay rafina angelino tonga nampihiraja kananakudia lai vatuni titi anam nilaza rina tangano faresi mazava ilay rafina tereu fadeso no nitangana Decisão ni Yesu sini fasana miubi
fanandresiany ny mpamonjenao anao ny laza rinatsanganao faresy mazava ilay rafinao Jeso nuzuki sadi santatra ni minu matuki de usambata na maturizi awampasani Jesu amuazi aniampasani anao nilaza rinatsangano faresy mazava ilay rafina Mais le Seigneur suit du regard ses fidèles, ceux qui comptent sur sa bonté, pour les arracher à la mort et les garder en vie, même en temps de famine. Quant à nous, nous comptons sur le Seigneur, notre secours et notre bouclier. C'est lui. À cause de lui, notre cœur est en joie. Nous nous fions au Dieu unique. Que le Seigneur réponde à notre attente et nous accorde sa bonté. Amen. Vavaka isika Andriamanitra tompo ty anay io atolotra ianao ny dera ny laza ny saotra ny voninahitra noho ny fitiavana lehibe izay atolotra ao anay tsirairay avy isaoranay ianao noho ny herinandro izay nomenao anay tao ny asa isaoranay ianao noho ny amin'izany tao ny fikarakarana ny fianarany ankizy isaoranay ianao noho ny amin'izany tao ny fikarakarana ny tokantrano isaoranay ianao noho ny amin'izany tao ny sakafo isaoranay ianao noho ny fanomezana an'izany tao ihany koa ny fahasalamana isaoranay ianao tompo raha io ankehitriny dia hiditra amin'izao fanompo vavahana izao izahay koa meteza ianao androtsaka ny fanainao masina ka hanazava ireo zavatra izay tianao ampitaina aminay midiry ianao antsehatra tompo ary tiana ihany koa ny mitondram-bavaka ireo namanay na izanaiza toerana misy azy ireo ianao no hitahy azy ireo amin'ny fomba manokana ireo izay mpanaraka anay ihany koa amin'ny fahita lavitra dia ianao tompo anome fitahiana ho an'ny tsirairay avy ary anome fitiavana lehibe ho an'ny rehetra koa feno fifaliana ity sabata ity tompo ary feno fiarovana avy aminao mitenena Jehovah ho fa miaino ny mpanomponao amen amen manolotra ny teny fiarabana ho antsika rehetrarehetra izay tonga izay teny mianadahy tonga soa ninona izay nitranga tamin'iny herinandro iny dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa mbola afaka midera sy mankalaza ny anarany androany ary mirary antsika azo fifaliana azo fitsarana tanteraka ity sabata ity miara-pamanokana atsika izay manaraka ny atokantrano any Andriamanitra ny hiaraka amintsika ary miray fo iray fotsika androany hiderana azy ary ho feno ny fahasoavany tsika androany miara-pamanokana ireo izay nahazo ny tsingerin-taona androany
miaraba manokana indrana dadaksa andriamanitra ny hitazy manokana indrindra amin'ny asa mandraikitra izay sahany amin'ny fianakaviany sy ny fiangonana ary miaraba ny jelona kely koa natratrany tsingeritaona androany manoroka be an'izy ireo tsika ary ten'andriamanitra manokana ine izy ireo indramiko ny tenin'andriamanitra hiarabanantsika tsirairay avy ary irariko soantsika amin'ny Romaina 10:13-17 que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. An'izantsika ny fideranan'Andriamanitra dia hiaritsangana ihany tsika no ny hira Jesosy mpanjaka malaza hira 5:2-9 Jesosy mpanjaka malaza ary ataontsika ho mpitsanganana. Panjaka malaza nutumpu panjakana maheri sy tsara indrindra ka izy no arona mendrika hankalazaina no ny herini erantany sy lanitrako Zua mandazani ritumpu panjaka maherio miainu havi manakituku izahai fatumpuni eri rehetriana si misi mihitsini tuana si trachini sainani Chaque instant de chaque jour qui passe, tout fait au amni, tout pour atteindre notre coup.
puis me confier. Ô Jésus, que jamais rien ne lasse, soutiens-moi et me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupe de moi. Que les hommes Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est selon ta faveur. Tigaret. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et ton cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À toi seul, j'ai appris à m'attendre, car c'est toi qui t'occupe de moi. Car c'est toi qui t'occupe de moi. ho antsika zay afaka mandohalika dia mangataka antsika mba hanao izany mandritra mivavaka. Ry Tompo Andriamanitra io tonga hito an-tranonao indray izay te hiaona aminao, te handray ny fampianarana avy aminao, te hanovo hery avy aminao. Fantatrao nefa ny tsy fahamendrehanay, fantatrao ny fahotanay, ka raha mandohalika eto anatrehanao izay dia maneho ny fiantorahanay aminao mba hamela ny elokay, mba hanadio anay,
ka tonga nay homendrika andray an'izany fahasoavana sy fanambinana avy aminao zany. Tompoandriamanitro, mangataka manokana aminao zay mba ho velombelominao ny fanahinay ary mba ho ahinao koa ny vatanay, satria mahamarika izay androany maraina fa maromaro ireo anay no tsy tonga eto, mety tratra ny fahalainana, mety tratra ny aretina. Aoka ianao Tompo no anatsotra ny tananao isakambina an'izy ireny, ka hitaonan'izy ireny eo amin'ny fahasambarana ao aminao, hitaonan'izy ireny eo amin'ny fifaliana ao aminao, ary hitaonan'izy ireny eo ambany fitiavanao. Tompo Andriamanitro, handray ny hafatra avy aminao kosa izay androany ka homany ny saina amam-panahinay, mba tonga an'izany tsy ho verivery foana fa ho hery sy vy miaina ao anatinay, hoentinay manompo anao bebe koa mandrakariva. Dia izy rehetra fantatrao fa mbola mety mahasoa na ny tena na ny fanahinay na izay voretinareo anay na iza misy azy, dia akinina sy angatahanay noho ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana mahakasika ny fanologana ny fanatitra sy ny ampafolony isika. Mangataka antsika amin'ity marain'ity mba hanokatra izay voalaza ao amin'ny Hébreu 13:10, Hébreu 13:10 ka ny andininy 8 sy 9. Hébreu 13:10 ny andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika izany dia hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izao ny voalaza: aoka ahatra ny fitiavana ny rahalahy, aza manadino ny fampiatranom-bahiny, fa tamin'izany dia nampiatrano anjely ny sasany nefa tsy fantany. Tsarovy izay mifatotra ho toy ny miara mifatotra aminy ianareo ary izay ampahoriana, satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Aoka hanakaja amin'ny olona ny fanambadiana, ary aoka tsy voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona dia hoelohin'Andriamanitra. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo fa mianina amin'izay anananareo, fa hoy izy: izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Ka dia sahy manao hoe isika: Jehovah no mpamonjy ahy, ka tsy atahotra aho n'inon'inona azon'ny olona atao amiko. Izany teny izany no tiako hisaritana ny saintsika amin'ity maraina ity. Amin'izao fotoana izao dia mankalaza ny andro maneran-tany ny tanora rehetra adventista, na tsy tanora adventista ihany koa ary mankalaza n'ilay andro natsoina hoe Global Youth Day. Fotoana izay azona manangona ny zavatra rehetra ka ahafahan'ny tanora mandeha mivoaka miala ny fiangonana ary mizarana izany ho an'izay olona mila izany fotoana izany. Tsy diso anjarana izany isika eto amin'ny fiangonana androany, ka antso no atao antsika mba ahafahantsika manangona izay azon'ny herintsika atao, mba ahafahantsika mizara izany ho an'ireo izay olona
mila an'izany fanampiana izany ka manainga atsika androany a mba hanome ary hanome ampifaliana ary hanome amin'ny fo mangataka atsika mba hitsangana hivavaka ao anatin'izany dia efa manomana ny fanatitra sy ny ampafolontsika sy ireo diakona hivavaka isika tompo malalo amin'ity an'io ity dia miantso ny anaranao izahay mpanota tsy mendrika izahay nefa ianao dia tonga hosorona hanolotra ny tenanao mba ho faty ho anay amin'ity an'io ity dia ho valin'izany ho setrin'izany dia raiso ny fanatitra raiso ny ampafolony izay hapahany amin'ireo fanambinana izay natolotrao ho anay raiso izany ho toy ny antra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao mianoho ny vavakay noho ny amin'ny anaranao Jesosy amen mandritra ny fotoana amafaka mipetraka isika mandritra ny fotoana hitatazana ny fanatitra sy ny ampafolony dia mangataka ny feonjava-maneno andravaka izany dia rehefa vita izany dia hisy vavaka rahantsika malala moa zany fa isy etsika androany no toy an'izany fanatitra sy fanomezana omentsika izany a rahantsika amin'ny fiangonan'ny salève efa nampiomanitsika nandritra ny herinandro ho an'izay efa niomana ho an'izay mbola tsy niomana moa zany dia tsy tara akory a fa mbola afaka manao foana itsika amin'ny fotoana mety izy io dia etsika afahantsika mifanohana amin'ny adra ny salève sy adra France zany a ho fanampiana ho an'ireo olona izay tratran'ny ady amin'izao fotoana izao hiaraka hitsangantsika nolotra n'izany fanatitra izany sy hisaotra vavaka isika Andriamanitra misaotra anao izahay androany fa mbola afaka nanolotra ny fanatitra sy ny ampafolony ho anao kely dia kely izany fa raiso nefa mba ho antra kasitrahana eo amin'ny seza fiandriananao tsy ny volanay ihany fa ny tenanay ihany koa dia tianay mba hatolotra ho fanatitra velona sy masina kasitrahana ka raiso izany tompo misy an'ireo izay fanomezana izay nangononay ihany koa izay entinay hanampiana sy hijerena izao vahoaka tratran'ny loza noho ny ady izao tompo tahio manokana izany tahio manokana ny mpikarakara n'izany fanomezana izany mba ho tonga somatsara any amin'izay hitodiany izany ka havita ary havita hanampy ny olona izay tianao ho jerenay sy ho ampianay amin'izao vanim-potoana sarotra izao dia apetraka manontolo ampelantananao ny fiainanay noho ny amin'ny anaranao Jesosy amen amen alohan'ny hainotsika ny tantara ho an'ny ankizy dia andao ataontsika ny hira ry Jesosy zoky be fity andiny voalohany sy fahatelo ry Jesosy zoky be fity firana fa 270 sy 500
Suzuki befiti avi amitantana fandozai maniasi avili satana lize sota yuzai fambula keli saina etimai editimai kamu rambakaina idetu izai zeso dari uhalala hanarakani sichaka zaizu kinai malala rizeso taizai fambula keli saina etimbai editimai kamu rambakaina. Hatramin'ny tantaran'ny ankizy. Bonjour à tous, bonjour aux grands, bonjour aux petits. J'invite les enfants à venir devant s'ils peuvent. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter qui a pour titre « Je n'ai pas le temps ». Alors, ma première question, j'aimerais vous poser une petite question. Est-ce que vous êtes souvent pressés ? Les adultes aussi peuvent répondre à la question. Est-ce que vous êtes toujours pressés ? Est-ce que ça vous arrive de ne pas avoir le temps de faire ça ou de faire ci ? Ou de dire non, j'ai pas le temps ? Ou d'être pressé de faire quelque chose ? Si oui, vous pouvez lever la main pour que je vois qui sont concernés. Il n'y en a pas beaucoup, hein ? C'est vrai que dans la vie, on est souvent pressé. Et je vais vous raconter l'histoire d'un enfant qui est toujours pressé. Donc cet enfant, il s'appelle Jojo et il aimerait tout accélérer dans la vie. Par exemple, quand il ne fait pas beau, il aimerait appuyer sur une touche pour accélérer ce moment. Quand il doit lire des livres et qu'il trouve ça ennuyeux, il veut appuyer sur une touche pour faire accélérer ce moment. Et même quand il veut faire ses devoirs, il veut accélérer tout. Et ce petit garçon-là, il veut que tout le temps passe vite. En fait, il veut grandir super vite. Il veut sauter des classes, il veut sauter même des années. Il veut vraiment grandir vite. Et parce que cet enfant-là, il a déjà envie d'être adulte. Il sait que quand il va être adulte, il aura une voiture qui roulera vite. Donc il veut vite être à ce moment-là. Quand il sera adulte, il veut voyager dans l'espace. Il veut aller vers la Lune. Quand il sera adulte, il aimerait faire le tour du monde en avion. Mais il ne peut pas parce qu'il est encore un enfant. Et il aimerait que le temps s'accélère. Et un jour, il était à l'école et ils ont fait un petit projet avec sa classe. C'était de voir à quoi ils ressembleraient quand ils seront adultes. Et donc, ils mettaient une photo d'eux enfants et puis l'ordinateur leur montre comment ils seraient quand ils seraient adultes. Et Jojo, il était vraiment très excité de voir comment il ressemblait quand il serait grand. Et en sortant de l'école, il voit plein de personnes qui lui ressemblent. Il voit plein de personnes qui lui ressemblent comme sur la photo à l'école, mais il voit qu'ils n'ont pas c'est pas comme ils seraient quand ils seraient adultes. Par exemple, les gens qu'ils croisent, ils n'ont pas d'avion, ils n'ont pas de voiture qui vont vite, et ils n'ont peut-être jamais fait le tour du monde.
Et là, il se dit, peut-être que c'est mieux de prendre son temps. Peut-être que ça ne sert à rien d'aller vite et que je devrais prendre d'abord le temps de profiter de chaque instant que de courir après le temps pour peut-être ne jamais pouvoir faire le tour du monde. Et ce que j'aimerais vous faire passer dans cette histoire, ce que j'aimerais vous faire partager, c'est que ça ne sert à rien d'accélérer le temps parce que le temps, il passe. Et il faut mieux profiter du moment présent. Profitons du moment avec nos amis, avec notre famille. Et aussi profitons de plus en plus, et je vous encourage à profiter de ce temps précieux que Dieu nous donne, d'étudier la parole. Vous pouvez lire la Bible, étudier des histoires, lire des histoires. C'est un moment que Dieu nous donne et on n'a pas besoin d'être pressé pour écouter les histoires de la Bible. Voilà, c'était l'histoire que je voulais vous raconter et j'espère que vous passez un bon sabbat. Merci les enfants. Merci. Alohan'ny hainontsika ny tenin'Andriamanitra sy hainontsika ny vaky teny dia manasa ny atoko-pihira hanao ny hira toy ny diera.
Bonjour, je vous invite à lire le verset qui se trouve dans Psaume 34, verset 6. Au nom de Jésus, iti olman chaiti, nyanto dia nyen Jehova, kanamonji azy tamin'ny fahoriany rehetra. Salamo 4:7. Faly miarahaba atsika rehetra tratry izao andro sabata izao, sabata izay androvozantsika hery, androvozantsika fampaherezana, andraisantsika lesona, ary koa sabata izay hifaliantsika satria andro manokana izay men'Andriamanitra atsika. Sabatan'ny tanora androany Global Youth Day, ary amin'ny sabatan'ny tanora azy maneran-tany dia tsy tsika rery ihany no mankalaza azy androany fa izao tontolo izao dia miaraka mankalaza an'izany sabata natokana ho an'ny tanora izany. Faly androany mahita antsika tonga eto ankehitriny ary miaraba ihany koa ireo izay manaraka antsika amin'ny alalan'ny internet izany. Faly ary mirary atsika izay manaraka anay amin'izao mba hoeniky ny fitahian'Andriamanitra isika rehetra any amin'izay toerana misy atsika rehetra any. Voalohany androany isika no tsy nanao masika, sady izany hitako eny amin'ny tavantsika ilay tsikitsiky, ka ho mariky ny fifampiarabana amin'ity atoandro ity dia hitsikio faran'izay zokony ny eo akaikinao. Hitsikitsikio faran'izay zokony izay eo akaikikaikinao eo rehetrarehetra, satria efa ela isika tsy mifankahita, fa androany tsika vao tena mifankahita, hitsikitsikio faran'izay zokony izay eo akaikinao eo. Androany tsika dia hiresaka manokana. Hiresaka manokana ny momba ity teny ity hoe ndeha averina ny tsikiny. Ndeha averina ny tsikiny. Jerentsika ange ity zazakely anankiray ity izay feno fitsikina ny tarehany. Raha jerentsika izany tarehany izany dia hita fa fitsikina tsy amboarina. Hita fa fitsikina tsy feno fiatsaram-belatsihy. Hita fa fitsikina izay tena vokatry ny fo. Hita fa fitsikina izay tena hita mihitsy hoe normal, tsisy zavatra amboamboarina na kely aza. Ny tsiky ve? Ny tsika dia izao, ny tsika dia anatsarana ny toe-po. Ampifaliana ihany koa ny hafa ny tsika. Te ampifaly ny hafa ianao dia mitsika ianao. Ny tsika ihany koa dia lazain'ireo manam-pahaizana fa anisany lakle ny fahasambarana. Ary ny tsika ihany koa dia manova ny fiainantsika sy ny hafa.
zava-dehibe loatra zany a ity tsika ity ary tena zava-dehibe loatra izany tsika izany. Efa nanontany tena ve isika hoe ohatrany ahoana no endriky ny tare tia tsika aseho ny olona manodidina tsika rehefa vao mifoha vao maraina isika. Ohatrany ahoana ny endrika tia tsika aseho ny olona izay manodidina tsika na any am-piasana na any am-pianarana raha vao mifankahita na ao an-trano amin'iny vao maraina iny a ohatrany ahoana no zavatra endrika tiatsika endriky ny tarehantsika tiatsika holazaina amin'ireo manodidina. Dia izao misy endrika tare maromaro, misy endrika tare falifaly miramirana, misy ihany koa endrika feno fitarainana na koa hoe sinistre. Tonga dia hita hoe manana souci ilay olona, misy zavatra misy souci kely ao anatiny ao. Misy ihany koa ny endrika mampalahelo na koa hoe maussade. Tonga dia tazana hoe tena misy zavatra mampalahelo an'ity olona ity dia hita eny amin'ny endriny izany. Misy koa ny endrika mahonena na atao hoe morne, izany hoe io olona manana an'izay mahonena izay dia tsy mitsiky mihitsy izy, mahonena. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra izany anefa ny tsika dia akta anankiray ny tsika, ka io no teny voalohany asehontsika izay mijery antsika voalohany. Raha ohatra ianao zany ka eo amin'ny olona dia iny tsika iny na iny tarehantsika iny no teny dialogue izay aseho antsika voalohany raha ohatra ka mihaona amin'ny olona anankiray isika. Eo dia efa hitany bonne humeur izy zany androany mangazo ngamba ny sakafon'izy iny. Dia tonga dia efa tazana zany ilay hatsarana sy ilay teny izay tiany ambara. Ny tare miramirana dia ny tare miramirana dia toy ny paysage. Jerentsika inge ny sary eto toy ny paysage izay tarafin'ny masoandro, ary rehefa tarafin'ny masoandro ilay tare miramirana dia lasa maninona misy reflet, dia lasa raha ohatra ka somary tsy miramirana ilay olona izay nandefasanao an'ilay miramirana dia lasa maninona koa izy, lasa miramirana ihany koa izy. Jerentsika amin'izany inge ny heriny ity tsika ity fa ohatrany hoe misy potion mazika ve zany ao anatin'ity tsika izay alefa ity. Ary ny tsika ihany koa dia manasitrana ny fo, manasitrana ny fo ny tsika. Ary raha ohatra zany tsika ka somary mararirary ny fontsika na voadona tany hoany isika na misy zavatra hafahafa dia izao mitsiky manaova tsika gogo, ataovy agogo ntsika fa manasitrana ny fo ny tsika. Inona ihany koa rehefa mifanena amin'ny tare miramirana isika dia very izany fa cadeau du ciel ho antsika izany. Raha ohatra mahita olona isika nanamana izay tamy avana izy tonga dia miramirana dia ny ao an-tsainao voalohany dia ataovy hoe cadeau du ciel zany olona zany, satria mitondra tsiky, mitondra miramirana ao aminao, ka fifaliana izany, fifaliana izany. Eny tokoa ry havana, rehefa mizara nireny cadeau du ciel ireny tsika dia tsy misy ny hoe misy frais de livraison ve, tsy misy an'izany. Hoe raha ohatra zany ka hoe andeha hizara tsika any aminao dia tandrefy fa misy frais de livraison iny satria za no mampita an'iny any aminao. Ny zavatra hita ihany koa dia rehefa mampita ilay tsiky any amin'ny olona isika dia tsisy TVA koa zany, sa tsy zany? Tsisy TVA koa iny fa zavatra gratuitement apasy any amin'ilay olona ary tena fifaliana izany. Raha nijery an'ilay ankizy kely tamin'ny voalohantsika
tena niny izy nitsika ilay ankizy kely. Zay le fitsikiana d'origine. Rehefa manomboka melehibe iny ankizy kely iny rehefa manomboka mianatra izy rehefa manomboka miasa izy dia maninona ilay tsika? Lasa mifangaro ilay tsika ary misy ny atao hoe fahavalon'ny tsika. Dia ao reny atao hoe ny azo lazana hoe fahavalon'ny tsika zany dia ireny atao hoe fahatezerana, reny atao hoe betsaka ny filazana azy fa azo atao nefa ny mamerina an'izay tsika izay. Ary zay mahatonga ny lohatenin'ny fampianarana na ny fampaherezana androany ndeha averina ny tsikiny. Ndeha averina ny tsikiny. Tandremoko fa ny tsika dia tena manana tanjaka hafa kely ny tsika. Manana tanjaka hafa kely izy. Misy ny atao hoe tsika mamitaka. Dia ohatsy izy ny gasy hoe hodiko manao tsiko vendrana izy nefa kay tsy fantany fa izao no atao-badika an'ilay izy. Mody nadalako tamin'ny glasy ilay tovovavy dia babiko ny fony nefa avy eo tsy nitoy ilay tantara. Ity tsika ity zany dia manana tanjaka hafa kely izay mamitaka. Ary ny tena mahavariana dia zao, azahoana zavatra tsy mila mampiasa force akory ity tsika ity. Manao entretien izy dia misarima fotsiny izy amin'ilay pampanao entretien dia azony ilay poste. Mahavariana ny herin'ny tsika. Fa ny tsika ihany koa dia be da be koa ny karazana izay azo hita ao anatin'izany. Misy ny atao hoe tsika maneso. Tonga dia fa fantatra hoe maneso anao kay izany tsika izany. Meme eo izy sady mitsika eo kay tsika maneso no nataony ianao. Misy ihany koa ny tsika loza be. Ary misy ny tsika izay tsy misy dikany. Mitsika fotsiny izy fa tsisy dikany ilay tsika. Ia. Ny tsika ihany koa nefa riavana dia misy ny atao hoe tsika izay fijoroana vavolombelona. Tsika izay mijoro vavolombelona. Rehefa mibaribary sy marina dia anisan'ny fitaovam-piadiana nomen'ny tompony olona analana baraka ny ratsy fanahy izay tsika fijoroana vavolombelona izay. Ka inona ary zany no zavatra azo raisina amin'ity hoe mitsika ity? Zavatra azo raisina dia izao hoe mitsiki mandrakariva. Mitsiki mandrakariva. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza an'izany hoe mifalia mandrakariva. Hoy izao hoe mifalia. Rehefa mitondra fiara ianao dia mitsiki. Rehefa misy mangataka fanazavana aminao na information eny an-dalana eny dia mitsiki. Rehefa misy zavatra ataonao, eny fa na dia misy manao ratsy ianao ara, ikendry anao zavatra hoe ratsy ianao dia mitsiki ihany koa. Inona zany ity tsika ity? Ny tsika dia mariky ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ary misy boky izay nijereko dia ozy izy ilay boky hoe ny anjely ange any an-danitra any mitsika foana e, satria misy fifandraisana akaiky aminy eo amin'Andriamanitra. Dia mitsika foana ny anjely. Ka raha sendra mitsika foana zany ny ao an-tokantranonao na mitsika foana ny ato am-piangonana dia marika zany fa misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary fifaliana izany, fitsikiana izany. Na dia eo ary zany tsika izany rehefa mitombo ho any olona dia izao miova ilay tsika.
dia ao amin'ny oabolana toko fa 14 andiny fa 13 dia misy an'ity teny ity: na dia miome aza dia ory ihany ny fo, ary ny farany hafaliana dia ala elo. Averiko ihany a: na dia miome aza dia ory ihany ny fo, ary ny farany hafaliana dia ala elo ihany. Miezaka ny mitsika isika fa ho marika ny hoe miaraka amin'Andriamanitra isika, dia miezaka ny mitsika isika, dia mitsika mpiara-belona, dia miome, kanefa dia ory ihany ny fo, ary ny farany dia ary ny farany hafaliana dia ala elo. Eny tokoa ry havana, miaina ny vanim-potoana farany tokoa isika, ka mila tsy voafehy intsony ny fampiasana ny tsika. Mila tsy voafehy intsony ny fampiasana ny tsika. Dia ohatsy izy ny olona hoe mihamafy ny fiainana e, mihamafy ny fiainana, ka inona ny antony hitsikiana amin'izany? Fitaka hetsy seroa. Indray mandeha izay tany Madagasikara, dia nisy tovolahy anankiray nivoaka vao anatina fivarotana telefônina ilay tovolahy. Dia za sendra miakatra avany, totobatona ambondrona teo ngamba ilay izy raha tsy diso. Dia sendra miakatra avany dia ohatsy izy hoe: ianao nga hividy telefônina, za nge miasa ato e. Dia raha ohatra ianao ka hividy dia izao, ataoko mora be ilay telefônina fa endraso. Dia tamin'izay dia ahoana tokoa izany? Andana aloha izy jereo ilay telefônina, dia tenenana hoe le ohatr'izao no tiako, dia lasa niditra tao. Dia tena tia le 300 000 ity zany no tiako fa tia no teneniko azy. Dia niteneniko an'le ranamana le izy: le 300 000 ho antiako. Raha le 300 000 io no alainao tonga dia meko anao 100 000 io izy. Fa zao ataty le vola dia endraso ivelany eo Dia ny andro teo ivelany teo niditra tao izy, tsy haiko izay nivoahany, teo ry havana, feno fitaka hetsy seroa ny fiainana. Taraiky teo tamin'izay. Dia hoy za hoe sady nalahelo tamin'izay enjana indray izany nahazo azy. Ka tsy nampitondra, vao may le tsiky tety amiko nidina kely tamin'izay fotoana izay. Inona ihany koa, misy ny ady izay tsy mampilamin-tsaina. Hitantsika ny ady any Ukraine izay fanondronany amin'ny Russie io. Izany zavatra izany tsy mampitsiky ny olona izany. Eo koa ireo loza voajanahary tahaka ny fiakaran'ny rano izay vao nahazo ny firenentsika voaingana. Ary tsy vitan'izay ihany fa miakatra ny vidim-piainana avy eo. Manararoatra koa reto mpanararoam-paty hoe io afeno ny vary, dia avy eo atao lafo, tsisy ny menaka. Dia miakatra ny vidin'ny PPN. Zany rehetrarehetra zany dia hitenenan'ny olona hoe ahoana moa ny hitsikinay, ahoana ny hitsikinay fa zany ny zavatra misy. Amin'izao fotoana izao dia miverina mirongatra indray ny Covid-19 ary Chine amin'izao fotoana izao dia lasa hitady hanao confinement indray. Ka hitsiky ve ny olona vokatra izany zavatra izany? Hitsiky ve ny olona? Tamin'iny herinandro iny dia nisy ramatoa izay nanontany tao amina farmasia anankiray. Efa ramatoa efa antitrantitra izy dia hoy izy hoe: hono ramose, mbola manao ny atrindrona ihany ve nareo? Fa hanao ny 4e dose sa tsy haiko 5e dose zao. Hoy izy ty ramatoa, dia hoy izy ilay farmasienne hoe: oka aloha fa mbola tsy zao ngamba le izy. Zay zany ny henoko ny resahany teo. Efa tsy tany olona tsony hoe inona moa ny antony izay hitsikiny. Amin'izao fotoana izao koa dia efa manangasanga ny peniriana sakafo. Omaly ny vadiko dia nandeha nitady ravitoto tao amin'ny sinoa fa tsy nahita. Efa manomboka mety tsy hita ihany tsony izao ny sakafo ary
Zany zavatra zany a dia tsy mampitsiky ny olona ihany koa. Miovaova ny olona, miovaovany. Metika fanjakana hoe esory le pneu an'le valizy io, metika indray hoe ampidiry le pneu. Miovaova ny olona ankehitriny a, ary zany rehetra izany a dia tsy mampitsiky ny olona ihany koa. Betsaka ireo izay manararaopaty ary manao fanararaotana mitady izay ohatrany hoe anaovana ny namana mba tsy hitsiky. Zavatra misy anefa dia izao manoloana an'izany zavatra rehetra izany mbola hitsiky foana ve? Mbola hitsiky foana ve? Vokatra zany dia betsaka ny kivy, betsaka ny ketraka, betsaka ny malahelo, betsaka ny miady an-trano, tsy misy tsony ny fifanajana, betsaka ny ontsa, ny sahirana, menomenona tahaka ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Menomenona eo akaiky Mosesy eo tsisy farany ny zanak'Israely. Maninony Mosesy ny farany? Nanapitsofina. Eo akaikiny eo foana momonina. Ary tsy zany ihany fa betsaka ihany koa ny rarin-tsaina na ny stress. Ary mikorotana ny olona. Mikorotana ny olona. Mahantra ara-bola, mahantra ara-pitiavana, ary indrindrandrindra ihany koa mahantra ara-panahy. Inona ny tokony atao? Ny tokony atao dia mila tosika fameno aratsiky ny olona. Mila tosika fameno aratsika ny olona. Dia ahoana izany? Mijery an Jesosy. Mijery an Jesosy. Salamo 4:3-5. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahiahy ny tavany. Rehefa mijery an Jesosy zany tsika dia maninona? Miramirana sady tsy mangahiahy ny tavantsika. Eo dia fahitana soritra sahady fa miverina ilaitsika izay lasa vokatry ny etraketraky ny tany. Eo dia fahitana sahady fa misy lalana anankiray izay tokana dia ny fijerenan Jesosy ny azahoantsika mamerina ilaitsika izay potraka. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahiahy ny tavany. Mety misy solution hafa ve mampiverina antsika? Fa na dia omena gâteau firy anao, mena tôbila, verina malahelo ihany ianao amin'ny farany. Verina marary ihany ianao amin'ny farany. Fa ny fijerenan Jesosy dia mipetraka ary marina fa rehefa mijery azy ireo dia miramirana ary sady tsy mangahiahy ny tavany. Hebreo 12:2 dia hoy izy hoe mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba azahoany ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanan'ny seza fiandrahanan'Andriamanitra izy. Mijery an Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra. Zany ny zavatra nataon'i Jesosy. Ahoana ihany koa izy Jesosy? Izao ny voaloboka ianareo misampana, izay miray amiko dia mamobe. Zay le teny hoe izao ny voaloboka izay, nisy fisedrana ange. Jereo tsara fa rehefa manao divay na ranom-boaloboka dia atao ahoana iny voaloboka iny? Terena. Zany inge ny nahazo an Jesosy. Niterena Jesosy, nofatsihana ary niraraka mihitsy ny ainy teo amin'izany mba ho famonjena antsika. Ary tena zava-dehibe izany fiantorahantsika amin'Andriamanitra, fiantorahantsika amin'i Jesosy izany. Vahaolana tokoa ny fiandaniana amin'i Jesosy be fitiavana izay nandalo sedra goavana ho famonjena ahy sy ianao. Fanontaniana mipetraka dia hoe inona ary zany no asetritsika
an'izany. Inona ary no asetritsika an'izany? Andeha isika hitady an'i Jesosy. Andeha hitady an'i Jesosy isika. Jereo inge ao amin'ny Jeremia Jeremia 7:20. Jeremia 7:20 manao hoe, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, raka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Rehefa hitady an'i Jesosy isika dia hahita azy. À condition kosa nefa raha tena kasahantsika amin'ny fontsika rehetra. Inona ihany koa zavatra misy? Zavatra asetritsika an'izany dia zao. Tadidio tsara fa tsy tapidalakale mihitsy izay ao amin'ny Jesosy. Tsy tapidalakale izay ao amin'ny Jesosy fa misy lalana foana. Rehefa teo amin'ny ranomasina mena ireo zanak'Israely monina tamin'i Mosesy, aiza ny ataonay ty? Reny ny miaramila Farao maty eto izay menakavy. Tsy aloana ihany ny tany Egypta ninana ny tongolon'ny Egypta. Aloana ihany tany, tsy aloanay maty tany toy izay maty eto amoron-drano eto. Inona nefa ny zavatra nataon'i Jesosy? Inona ny nataon'Andriamanitra? Nosokafany ny ranomasina mena, nanokatra varavarana ho azy ireo Andriamanitra. Nanokatra varavarana ho azy ireo Andriamanitra. Dikan'izay dia hoe tsy tapidalakale izay miaraka amin'Andriamanitra. Tsy tapidalakale izay miaraka amin'Andriamanitra. Asa tadiditsika io tantara io, Exodus 4:15. Nahoana no mitarainamika anao hozy izy Andriamanitra mahatsy amin'ny Mosesy, satria efa be loatra ilay fitarainana tonga ao amin'ny Mosesy. Dia hozy izy Andriamanitra, lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ireo. Tsisy mijanona eto amin'ity tany ity, fa ny hafatra ho antsika androany dia zao hoe Emasetel mandrosoa isika, mandrosoa, fa tsisy mijanona andaharana izany. Ary zay ny zavatra nytenenin'Andriamanitra hoe lazao ny zanak'Israely mba handroso izy ireo. Lazao ihany koa ny Emasetel androany mba handroso, fa tsisy hemitra fa handrombaka ny fiainana mandrakizay. Miverina tao amin'ireto zanak'Israely ireto ry havana antsika rehefa tafaverina teria, rehefa tafampita ny ranomasina mena. Ohatrany ahoana ny tsiky teo? Fifaliana tsisy ohatr' izany hoe velona isika, tsy maty fo amanaina, indreto isika menakavy. Fifaliana tsisy ohatr' izany. Tsy haiko hoe ohatra hatraiza ny tsiky ny sasany ny Mosesy angamba dia tsy haiko tsony hoe tena fitsikiana tsisy ohatr' izany. Alay sary an-tsaina ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany. Eto ihany koa dia izao, ny asetritsika n'izany zavatra izay fitiavana tolotra Jesosy izany dia izao. Ny asetritsika izany koa dia ndeha atoky azy tanteraka isika. Ndeha atoky an Jesosy tanteraka isika. Mateo 4:17 izay milaza hoe matoki fa izao ihany aza matahotra. Andriamanitra no miteny eto. Matoki fa izao ihany ty. Misy mandondona zany eo an-tranao dia izy io, za izy. Fa eto dia le za miteny dia Andriamanitra. Matoki ianao fa iza ihany ny eto akaikinao eto. Iza ihany ny eto akaikinao eto. Dia ahoana zany ireo namantsika izay reraka am-po? Ahoana ireo namantsika izay reraka am-po? Ao amin'ny Isaia 5:3. Isaia 5:3 dia misy teny toy izao hoe lazao amin'izay reraka am-po hoe mahereza, aza matahotra. Indro Andriamanitrareo avy hitondra famaliana, dia ny famalian'Andriamanitra izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Betsaka mantsy no reraka am-po, betsaka amin'ny manipy-gant, betsaka no sosotra dia tsy hita tsony, betsaka no tsy faly amin'izao tsy nazaroa dia tsy hitako. Fa izao, ahoana hozy Andriamanitra? Ahoana hozy Andriamanitra? Hamonjy anao aho hozy Andriamanitra.
hamonjy ianao aho. Ary tena fifaliana lehibe zany a, hoe ianao zany efa any atapony samy reraka no omena ranonaina ohatra. Reraka ianao tonga ery atapo tendrombohitra ery dia misy manome rano hoe ity ny ranonao. Famonjena izany. Misy manome tsikitsika ianao dia Andriamanitra izany, dia faly ianao satria mirefletehany aminao ilay izy ary mamonjy anao ilay izy. Eny tokoa ry havana, androany dia andro maneran-tany ho an'ny tanora. Ary ity herinandro ity dia misy fiaraham-bavaka izay ataon'ny tanora. Ary ny tena antony izany dia izao, ny thème izay ao anatin'izany dia hoe aimer les oubliés. Mety misy adino na misy tsy tandritandry na misy fanampiana tokony mena, misy mahantra na misy ihany koa ireo rerakampo. Dia ity herinandro ity izay andro ny tanora maneran-tany dia natao mba amerenana ny tsikiny ireny izay milaza fa rerakampo ireny. Ndeha averina ny tsikiny. Raha ohatra ka ny ao an-tokantrano ao no mila averina ny tsikiny dia ndeha averina ny tsikiny. Raha ohatra ka ny ato amin'ny fiangonana no mila averina ny tsikiny dia andeha averina ny tsikiny. Raha ny any ivelany no mila averina ny tsikiny dia ndeha averina ny tsikiny. Ary andehantsika hijery hoe ohatra ny ahoana nataon'i Jesosy tamin'izy namerina ny tsikin'ny olona, ohatra vitsivitsy tao amin'ny Baiboly. Asa raha tadidinao ilay vehivavy janga izay noentin'ny olona ho toraham-bato. Niorakoraka ny olona hoe azonay ity ny androany, ka dia ho toraham-bato izy maty etenao androany. Tonga Jesosy, ary rehefa tonga Jesosy dia izao, nisy afatra izay nampitany Jesosy. Rehefa nanoratra teo amin'ny tany Jesosy dia rehefa nandalo teo avokoa ny olona rehetra, dia hozy izy Jesosy tamin'ity rahavehivavy hoe rahavehivavy eo, aiza daholo ireny olona izay nandalo teo ireny? Tsy nisy nanameloko anao va? Dia aroa izy rahavehivavy, tena tsy nisy tompoko. Lasa daholo ry zareo. Dia hoy Jesosy, izao koa tsy manameloko anao. Mandehana, ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Eritreretinareo hoe ity vehivavy ity tonga teo, efa hoe ho faty azany androany fa tratran'ny olona ny jangajanga. Rehefa tonga nefa Jesosy dia inona nataon'i Jesosy? Nampitsiky, namerina indray ny tsikiny ity vehivavy janga ity no nataon'i Jesosy. Ary nanome afatra Jesosy hoe mandehana, amin'izao sisy izao dia aza manota intsony. Iza ihany koa tadidintsika i Petera. Rehefa tezitra Petera dia nataony ahoana ilay sofiny tiranamana? Nokapany tamin'ny famaky. Ary iza ny namerina azy? Jesosy. Alay visary an-tsaina ny hafaliany ity namana izay efa nipatitaka tery ny sofiny naveriny Jesosy teo amin'ny plasiny. Fifaliana nge zany, niverina nge ny tsikiny. Raha ohatra ka nisy fanaintainana tao anatiny na nisy zavatra hafa, rehefa naveriny Jesosy ilay sofiny, ny tsikiny endriny. Inona ihany koa zavatra hita? Ilay lehilahy jamba. Tsy haiko ty lehilahy jamba ty raha fa mba nanana projet hoe za raha ohatra ka mahiratra eo dia andeha hijery ny Tour Eiffel, na tsy fantatro na inona ny projet an'ity lehilahy jamba ity. Fa rehefa nandalo Jesosy ka nitaraina izy, rehefa nitaraina izy dia nataon'i Jesosy ahoana ny masony? Nampahiratiny Jesosy. Ohatrany ahoana ny fifaliany ity namana ity hoe olona tsy nahita izy tsy nahafantatra akory hoe iza io olona manoloana io, tsy nahalala. Nefa dia naverin'Andriamanitra tao aminy ilay tsikiny izay tsika izay very teo aloha. Inona ihany koa? Teo ihany koa ireo
ireo nanome sakafo tadidinareo le nitory-teny Jesosy dia tonga ny olona tsy omby 5,000. Ohatra ny ahoana ny fitsikiny reto olona reto rehefa nomena n'ilay trondro sy ilay mofo azan-drano sy ilay trondro. Voky daholo ny olona rehetra. Fitsikina manahoana no azon'ireo tamin'izany satria raha azo lazaina tsara dia noana ny olona ary nandeha ditongotra lavitra. Nefa tonga nanatrika ilay tory-teny izay nataon'i Jesosy. Ohatra ny ahoana ny fitsikina ataontsika rehefa avy miditra ao amin'ireny restaurant à gogo reny isika. Ohatra izany inge zavatra niseho teto amin'ity fotoana ity satria voky ny olona ary niverina ntsika teo aminy. Ary ny resaka sakafo io tena mampitsika olona maro mihitsy io satria fifaliana izany amin'ny sakafo izany. Inona ihany koa nanangana maty koa Jesosy. Jereo amin'izany inge fa ireny olona izay natsangan Jesosy tamin'ny maty ireny ohatra ny ahoana ntsika niverina teny amin'ny tarehiny. Alaivo sary an-tsaina izany. Teo ihany koa ireo zanak'Israely izay feno tebiteby teo am-piampitana ny ranomasina mena araka ny resahako teo aloha. Fifaliana. Ary be da be ireo famerenana tsika izay nataon'i Jesosy. Be da be ireo famerenana tsika izay nataon'Andriamanitra hita ao amin'ny Baiboly. Fa amin'ity androany ity dia andeha isika hamerina ireo tsika izay very. Andeo tsika hamerina izany tsika izay hitantsika hoe na tonga ny olona izay kivy sy ketraka, na tonga ny olona izay reraka, ary indrindra lasa nahantra, ary indrindra fa mahantra ra-panahy vokatra izany fahaverezana tsika izany. Anjarako anjaranao no mamerina izany tsika izany hoeny amin'ireny tarehan'ireny olona ireny. Ozy tokoa mantsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Noabolana 7:7 hoe izay miantra ny malahelo dia misambotra an Jehovah ary izay nomeny dia honerany kosa. Ka rehefa lasintsika mizarantsika ny amin'ireny olona ireny, rehefa lasintsika mampahery ireny olona ireny, rehefa lasintsika manome tahaka n'izao andro maneran-tany izay ataon'ny tanora izao, izay izara mba hampahery ny olona, dia izany iza no manontra an'izany, dia Andriamanitra no manontra izany zavatra izany. Ka raha andeha hiasa isika izany hanome izara sy hanome tsika an'ireny olona ireny dia Andriamanitra no manontra an'izany. Araka ny vakiteny izay novakian'i Elio teo, izay isaorana ny Elio zany dia tao amin'ny Salamo 4:3-9 manao hoe ity olo-mahantra ity ny antso dia niaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriana rehetra. Ity olo-mahantra ity ny antso dia niaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriana rehetra. Rehefa miantso isika dia miaino Andriamanitra. Rehefa miantso isika dia mamaly Andriamanitra ary mamonjy Andriamanitra. Jerentsika nge le teny eo amin'ny farany eo hoe amin'ny fahoriana sasatsasany fotsiny ve? Sa tia misy problème ohatra dia vahan'Andriamanitra ny atsasany dia ianao mamany atsasany. Zay ve? Tena tamin'ny fahoriana rehetra Andriamanitra dia mamaly amin'ny fahoriana amin'ny fahafenony. Fifaliana ry havana izany hoe averin'Andriamanitra 100% tsika eny amin'ny tarehanao rehefa miandany amin'Andriamanitra ianao. Tsy ilany fotsiny ny averiny amintsika eny amin'ny tarehanao, fa averiny tahaka n'ilay tsika an'ilay zaza kely tamin'ny voaloha izay tsika tsisy fiatsaram-belatsy. Tsika izay tena hoe ao anatin'ny fahafenony tanteraka. Ka mahafinaritra izany. Fifaliana no maheno hoe
ary anina sy ry anina ke verina tena mahafinaritra mijery andrareo tsikitsiky eririna ay fifaliana izany zavatra tian'Andriamanitra. Ary rehefa manao zavatra anankiray isika ka manome tsika olona anankiray dia alay sary an-tsaina fa satroboninahitra ho anao any an-danitra izany. Satroboninahitra ho anao any an-danitra izany. Ny rariko dia mba izara izany refle ana fitsikina izany amin'ny namantsika isika, amin'ny ao an-trano, amin'ny any am-piasana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny mpiray tandrazana, eny aty amin'ny tany izay misy atsika ihany koa amin'izao fotoana izao. Engany mba ho fijoroana vavolombelona eny amintsika izany tsika izany, ka ho aparitakintsika ary ho ataontsika amin'ny fo izany. Dia mba ho betsaka ny fifaliana ho raisintsika avy eo satria hitantsika hoe iny ny tsika iny fa nandefasako fitsikina. Iny lasa nitsika be izy, ay tena fifaliana ho anahy izany. Ny vavaka izay asandratro amintsika dia izao hoe mandrosory fiangonana, aza mijanona, aparitaontsika izay tsika tsy mijanona eto ihany fa any an-danitra. Amen. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra tompoty anay eo, isaoranay eram-po eran-tsaina ianao, fa nomenao teny izay mampahery, menao fitaovana anankiray izay hoentina hanome fanantenana olona dia ny tsika izany. Raha eo ampio izahay mba hampiasa izany tsika nomenao anay izany, mba ho tsika fandresena izany, mba ho tsika izay atarika olona ho eo aminao, mba ho tsika izay isy fanantenana ary tsika izay ampitraka olona. Raha eo taio ny fianakavianay, taio ny tanoranay, taio ny tanindrazanay, taio ny tany izay mandray anay. Aokenao Tompo hiaraka aminay amin'izao andro fankalazana izany fijerena manokana ireo olona izay heverina fa oublié izany. Dia izay dia anisan'ny ampahery an'izy ireny. Saotra raha eo fa tianay ianao. Amen. Saotra an'Andriamanitra lehibentsika izany afatra mafonja nentin'ny mpanompony izany. Engane ho tanteraka amintsika tsirairay avy izany ary izany amehery atsika isan'andro ka hijery an' Jesosy isan'andro tsika ary ka ho miramirana ary androso hatrany miaraka aminy. Amen. Alohanay notsika ny tsodrany farany dia anao ny hira momba anay. Hira fa 1:750 ny andininy voalohany ihany.
tsy misy vonjy raha tsy amina mpamonjy tiao momba sokafanay ray ho anao ny fiainanay teo feo ny fonay mba ho mpianatra ao aneo ny fitiavanao ireo zay kifora eo atrakao izy ireo marefy mba hatanjao ny aizina re tompo aza vao mivavaka izahay tompo ho andreo namanay zay kifo mamela ny hotan'izy ireo mamela ny hotanay aoka ianao hitari-dalana anay mandrakariva ary hitsinjo ny fiainanay mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra mifalia mandrakariva ary aoka isika ho mendrika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity atoandro ity dia ny teny izay tian'ny tompo ho asika dia izao hoe mitsiki mandrakariva ary aoka hifaly mandrakariva isika fa izany no nataon'ny tompo ho asika. Amen. Mirary sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy. Lasan'ny tompon'andraikitra momba ny filazan-draharaha. Rabantsika natratra ny sabata ny filazana antsika dia